Fanontaniana marina tokoa zany fa nisy tranga fanolanana teto Fianarantsoa izay niteraka resabe tokoa tamin'ny ainao manjery isan-karazana sy tamin'ny fanehoan-kevitra isan-karazana. Io tranga io moa zany dia nilazaina fa ny tranga tao Amotana Fianarantsoa, ankizy roavavy moa zany no voalaza fa hoe niara-ny fanolanana ny ray dia niara-ny fihetsika mamofady ny anankiray. Ny tao amin'ny tantara-taratasy izay nametrahany ray mpianakaviana fitoriana zany tsara mariko dia ny volana Mai 2024 zany no voalazany fa nitrangany io fanolanana io. Ny volana Novembre 2024 izy no nametraka ny fitoriana. Ny volana Décembre 2024 no nivoaka ny certificat médical izay nilaza fa simba io zaza io, simba avy ao amin'ny fivaviny, simba avy ao amin'ny fivoahana. Anal sy vaginal zany no trangana viol nahazo azy. Ilay anankiray kosa moa zany dia hoe niara-ny attentat à la pudeur na fihetsika mamofady. Rehefa nivoaka io certificat médical io dia noentina teto amin'ny fampanoavana ny tantara-taratasy niaraka tamin'ny voapanga, niaraka tamin'ny niaram-boina, niaraka amin'ny mpitory. Nangataka zany ny eo ankilany mba hanaovana contre expertise an'io certificat médical io izay zony zareo tanteraka zany araky ny lalàna ary tsy azony fampanoavana lavina. Ny arahana nanapaka kosa nefa fa tsy maintsy sehatra ambonimbony kokoa noho ny teo zany no amoaka n'ilay certificat médical dia ny ao amin'ny professeur momban'ny gynécologue zany. Dia nalefa indray ilay ankizy noentina tany nojerena nivoaka ny certificat médical faharoa dia non défloré ilay ankizy na vierge. Zay zany trangan-javatra ny tranga. Manoloana n'izay certificat médical anankiroa tsy mitovy. Ny anankiray milaza fa simba ny fivaviny, simba ny fivoahana. Ny anankiray milaza fa mbola virgine io dia tsy maintsy naka option fahatelo ny fampanoavana. Izany hoe ny fampiantsoana an'ireo mpitsabo ireo hiatrika eto amin'ny fampanoavana, hanao interprétation na hanazava ny certificat médical izay navoakany atrehan'ireo olona ankizy ireo sy ny mpitolo izay efa nomena daty ny fahavalo ny volana febroary ho avy izao. Satria tsara ho marina zany viol zany dia zavatra faran'izay sarotra ny manam-pirofy azy raha efa lavitra ny fotoana trangana. Zany hoe arakaraky ny mahaela ny découverte na ny fahitana n'ilay heloka no mahasarotra ny fanamporofona azy. Ity zany dia tany amin'ny mois de mai no lazaina fa nitrangana. Mois de novembre atsika 6 mois ty afara nipetraka ny plainte. Mois de décembre atsika fa ho 7 mois ty afara zay vao andeha ny certificat médical izay mbola ahitana zavatra anankiroa samihafa. Rary ny sihitsy ny fampanoavana raha maka option fahatelo izay hijerevana hanamarinana ny tena marina momba n'io fanenjehana io. Ohatrohatr'izay zany ny fipetraky n'io tantara-taratasy io. Ka ty zao eto Fianarantsoa misy ka anankiray koa zao io misy ankizy anankiray koa zany natao lazaina fa voolana koa izy fa io ndray moa ray aman-dreny mamonjy karaoke dia ilay ankizy matory dia natao najereny dokotera tamin'ny voalohany izy dia hoe simba dia natao contre expertise indray nentina professeur indray ary amin'ny hôpital koa dia vierge. Dia io ndray moa zany dia nampanatsoana ohatrany natao teo aloha ihany fa ny zareo milatsinainy nampanatsoana ihany koa ireo dokotera anankiroa izay namoaka an'io certificat médical io hoatrehan'ilay zaza mba ho interpréteny eo hoe inona marina tena marina amin'ity certificat médical izay avoakany ity. Eo no ahitana ny vahaolana hoe izy amin'io marina sa hiditra troisième option vers contre expertise indray mandeha dia iny no raisina dia izay tsy mitovy amin'iny no enjehana satria tsy afaka jerena fotsiny le izy eo no ahitantsika azy. Eka samy manana ny fomba ieritreretany azy moa fa tsy fanomezantsiny satria ny fahamarinana moa samy manana ny fahamarinana arakaraky ny olona miteny ny fahamarinana. Raha ty zavatra mitranga ty zao dia hiteny ny arambony hoe tsy rariny izao fa satria nahoana ny zanakay no efa lazainy dokotera ihany no miteny fa simba ny fivaviny, simba ny fivoahana nefa zao miverina vierge.
raha mijery indray zany avy ety mivoapanga zao dia tena rariny mihitsy zao io ara fa nivoaka izy ny fahamarinana dia samy manana ny fahitana azy fa ny fitsarana kosa manana ny fahamarinana zay anazy dia tsy maintsy miainga amina pirofo mavesatra no ahafahana manenjika olona ny certificat médical tompoko ny pièce maîtresse zany hoe io zany no pirofo voalohany hoentina hanenjehana olona anankiray amina resaka viol na fanolanana ny mpitsara zao tsy afaka aminany ijerany io fitsarana tsy afaka aminany na hoentina hoe amiko ry zazy na hoentina amina mpitsara tsy mahafantatra ny mpitsara hoe virgile ve sa tsy virgile miarany eriseritra fa tsy maintsy ny taratasy iny no entina raha manoloana taratasy anankiroa samihafa ny fitsarana ahoana amin'ny fomba hanenjehana an'izany ina ny risque azy izy ianareo mety misy olona ao tokony hiditra ponja satria nanao heliko nefa dia ho afaka izy inona ny antony satria voalaza fa vierge le olona mety misy olona koa ao tsy manatsiny nefa dia hiditra ponja fotsiny inona ny antony ko lazaina fa simba le izy zany zavatra zany no anairako ny sainy tsirairay hoe mila marina mila matotra ary mila zavatra mafonja no entina hanenjehana olona izay moa zao mahatonga le fiantsoana zany manaovana interprétation le certificat médical tsy ndray amin'io tsy maintsy diso tsy possible zany misy zaza hoe ity izy simba dia rehefa aveo izy vierge indray ny ray amin'io tsy maintsy diso fotoana angamba tokony mba atsapahan'olona tsirairay miasany indrindra amin'ity resaka fanolanana ty izao mba samy mba manana conscience amin'ny asany mba mahatsapatena hoe hatraiza moa zany no vesatry ny asa na ho anay mpitsara zany na ho an'ny dokotera zay mamoaka certificat médical na ho an'ny mpitory manoloana ny fanenjehany zay ataony tokony hatsapatena daholo ny tsirairay amin'ity resaka viol ty fa izaho aloha dia mahita fa raha ohatra kosa ka misy ny pirofo zay ahafantarana hoe nisy hosoka kosa na diso ny certificat médical zay navoaka rary ny fanenjehana satria hain'olona ny anao fiainan'olona anao aveniran'olona anao dia nefa ho lalaovina fotsiny ao le zavatra tsy azonao entina amina resaka hoe fo na amina resaka sentiment fa tsy maintsy mainga ny pirofo iny pirofo iny mihitsy nefa diso inona ny azo atao rary ny raha misy ny fanenjehana ho any zay atao amin'ny fitsarana moa zany efa ny fanatona tamin'ny dokotera ho arindra ny fiarah-miasa ary hoe zana mihitsy zany ny ahatonga n'ilay izy hoe tena mitombona ny certificat médical zay mivoaka ary mba tsisy iovaova efa misy lamina ao apetraka ivoriana miaraka amin'ny population zao efa ny fanatona zay io eo amin'ny fiarahamonina indray eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina samia mitandrina tsy ohatry ny taloha ntsony ny fiarahamonina amin'izao ny fanakaikaizana zanak'olona tsy ampy-taona ny fitaizana zanak'olona tsy ampy-taona ny fiarahana mipetsapetsa amin'olona samia mitandrina satria zavatra tsy ampoizina no mampitaraboka amin'ny fiainana mafimafy ny sasy ny viol raha ohatra ka hoe zaza tsy ampy-taona latsaky ny 5 taona 5 hatramin'ny 20 taona ny sazy asa terivozina io travaux forcés ny 15 taona hatramin'ny 20 taona dia mitovy sazy amin'ny efa majeur zany hoe amin'ny efa feno taona 5 hatramin'ny 10 taona ny sazy amin'ny fotoana io hanenjehana ny zareo zany hoe ny latsaky ny 15 taona no hafa ny sazy fa ny 15 taona no miakatra 15 taona zany 20 taona zany dia mitovy ny sazy amin'ny 20 taona no miakatra tsara ho patsiahivina tompoko amin'ny fiarahamonina fa misy ny circonstance aggravante zany hoe miakatra le sazy inona ny ao anatin'io raha ianao raha iamandren'le olona zany hoe olo manana fahefana amin'le zaza no manao an'izany raha ianao mpampianatra raha ianao mpiasa-panjakana raha ianao mopera na pastera zany hoe olo ny fivavahana na niarahan'olona maromaro nanao amin'izay fotoana izay izy misy circonstance aggravante miakatra le sazy le tari amin'le travaux forcés atao tamin'le 15 taona no milatsaka dia mivadika izy iny tompoko zany ho perpétuité mandra-pahafaty dia le tari amin'le 5 hatramin'ny 10 taona ho an'ny majeur sy le 5 hatramin'ny 20 taona mivadika le travaux forcés zany hoe 5 hatramin'ny 20 taona zay zany no sazy amin'io dia averiko indray mandeha hitanareo tsara zany fa tsy moramora ny sazy miatra amin'le viol dia hitanareo tsara zany hoe mila apresiena ny fanenjehana fa tsy azo atao fahatantany izy eo nefa kosa manoloana ny firongatry ny viol dia tsy azo atao zany ny atao kitoatoa
le fomba hitondrana azy ary amin'ny sosiny zay no mahatonga ny fitsarana naka le troisième option zay atao am'le 8 ifanatrena eo hangalana décision finale hoe inona no atao hivoahany tena marina am'le certificat médical am'izao fotoana zao moa de hitatsika fa mirongatra aloha ny fanolanany no ny antony maro iny tsy fatatsika fa de fa fatatsika ihany koa fa saroty ny fanjakana aminazy eo zany de manoloana zay zavatra zay nefa de hitatsika fa misy koa reo karazan'olona mizara roa izy io na manararoatra an'lay situation io fanenjena io de minia mitory olona amina zavatra tsy mitombona hoentina hanaovana arrangement rehefa avy eo zany hoe hitakina vola tsy vitsy tompoko le totataratasinaby tonga eto aminay izay rehefa tonga eto indray izy de ny ray aman-dreny indray no miteny hoe aleo fa efa ny fandamina izahay tsoahako ny fitoriako io zazy io efa maditra raha hovadiny de ny tiako hiaviana zany de etanina ny tsirairay mba ho malina kehitriny satria efa mivoatra be ny toetsain'olona manoloana ny zava-misy efa maranitra be n'olona etanina ny tsirairay